orinasa navaty ireny ity fitrandrahana ikelina Sikobata ity na ity orinasa ity fa reharehany vahoaka malagasy iray manontolo satria ny antony dia rehefa amokatra izao ny orinasa Ambatovia dia i Madagasikara no firenena faharoa eran-tany mamokatra inoka Mikelina sy ny Kobata ka reharehantsika malagasy zany ny teniko ombenongeny ary ny kabary zay nataoko isaky ny mitsidika makany ivelany dia milaza hoe afaka atao tsara ny mamorona arena amin'ny alalan'ny arenantsika malagasy fofon'izany ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy androany satria dia men'Andriamanitra tokoa arena na ambanin'ny tany na ambonin'ny tany na an-dranomasina i Madagasikara ary zay teneniko hoe tsy maintsy hanorina Madagasikara vaovao isika amin'ny alalan'ny arenantsika ihany no ahafahantsika mampandroso an'ity firenena ity mba tsy hankina intsony hankino intsony amin'ny any ivelany. Eto amin'ny commune ambanivohitry Amboditandroa no miorina izao tetika izao. Anisan'ny nangatahany be ny tanàna nandritra izao fandalovan'ny filoha izao ny fananganana toerana fiompiana trondro. Tsy antsoantso any anefitra ny antsonao teo Andriamatoa be ny tanàna hoe mba hanaovy fiompiana trondro manara-penitra izahay fa dia ataovy ny projet anao Andriamatoa be ny tanàna ary dia hanampy anao tanteraka amin'ny anaty sosona izany. Manohana izao tetika izao ny fitondrana hoy ihany ny filohan'ny tetezamita Nanohy. Nanolotra 520 tapitrisa dolara ho an'ny fanjakana malagasy ny tetikasa Ambatovia ho fanampiny amin'ny fanafoanana ny fahantrana amin'ny alalana tetikasa sosialy samihafa. Manohana ny tetikasa anareo izahay tsy hisakana ny ho asy io mihitsy izahay fa raha toa nareo ka milaza hoe nanao investissement na 5 milliards de dollars dia inona ny mba zavatra afaka ataonareo ho an'ny faritra ho an'ny firenena ka mety dia amin'ny alalan'ny fangaraharaany no ahafahana milaza antsika fa dia hanampy antsika ny orinasa Ambatovia hanaovana foto-drafitr'asa maro na ho an'ny faritra na ho an'ny firenena malagasy iray manontolo pasaorana iray manontolo ny atolotra ny orinasa Ambatovia. Zay zavatra izay ny tediavinay, zay zavatra izay ty napetraka eto amin'ny firenena ny hoe fitsinjarana ny arena amin'ny tokony ho izy ary dia mino sy matoky izahay fa anamaivana ary tokony andray anjarana amin'ny fanamaivanana ary ny fanafoanana amin'ny apahana ny fahantrana eto amin'ny firenena izao tetikasa izao. Tamin'ny kabariny tamin'ny fiteny vahiny kosa ny nanambarany filohan'ny tetezamita fa miandrandra fatratra firenena miadana ny vahoaka malagasy ary efa ela ny andrasana. Zay no antony antson'ireo tompony andraikitra rehetra hiasa ho an'ny tombotsoan'ny firenena ihany. Iaro izay tombotsoan'ny firenena izay indrindra no antom-pisian'ny fitondrana hoy izy tsy natao hiaro olo-tokana kosa nefa. Mitady fiara-miasa ahitambokany eo amin'ny rotota ny fitondrana tetezamita. Etsekilan'izay nanamafy ny fahavononany amin'izay fiara-miasa izay ny avy eo amin'ny tetikasa Ambatovia. Mba ho fitsinjovana ny andro aoriana izao fotoana izao dia ny DA ho avaozana ny fiara-ratsy miasa mba ho farandratan ny CRG ny hareng ankibonitany sy ny CRG ny industria eto Madagasikara ho amin'ny toerana ambonibony. Fantatray tsara fa raha eo ny fanoananareo sy ny fanampirareo dia ho vitantsika izany. Ankoatra ny vola azo mivantana amin'ny alalan'ny etra sy ny avy isan-karazany izay mitetina hatrany amin'ny 100,000 tapitrisa ariary mandritra ny 10 taona ho avy ary 3,5 tapitrisa dolara mandritra ny 30 taona dia azo tombotsoa mivantana amin'ny lanja raha-toe-karena avy amin'ny fanodinana sy fanadiovana vokatra eto an-toerana ihany koa Madagasikara satria izy asa maro sy fiarikarena iforana vokatry ny fandraharana. Anohy ampiasa olona 9,000 Ambatovia mandritra ny dingana famokarana 502 ho mpiasa raikitra
303 kosa hiasa ny anivon'ireny orinasa na mpandraketiny ambady vy asa ireny. C'est la célébration de la production et expédition de nickel et cobalt d'Ambadvi le 5 octobre 2012 par son Excellence M. André Razouel, président de la transition, et M. Marc Pellemandant, président d'Ambadvi.